Miarabantsika rehetra Razafy Century Andriana ny anarako dia 12 taona ankehitriny ary amin'ny zavatra ny fianarana nataoko dia nanao sciences politiques aho tany amin'ny anjerimanontolo ary tamin'ny nanomboka tamin'ny 2020 dia nanomboka nanao niditra tamin'ny niditra bebe kokoa tamin'ny resaka asa tanana ary nanomboka nandraraha namorona ny orinasa keliko izay atao hoe Rofia Lifestyle. Tamin'ny maresaka asa tanana malagasy azy moa dia somary sarosarotra kely nanomboako satria tamin'ny vanim-potoanan'ny crise nandalo teto Madagasikara ny Covid-19 izany hoe tamin'ny taona 2020 dia nanomboka izahay tamin'ny alalam-pandrary anankiroa fotsiny aloha fa tsy mbola betsaka ny tao amin'ny orinasanay ary betsaka ny olana sedrainay tamin'ny teo amin'ireo mpandrary roa ireo mbola tsy nisy olona betsaka tao anatin'ny orinasa hoe mpanjaitra mbola misy ny andraikitra maro azy tsy maintsy nyfampizarana teo tsy maintsy nandraisanay andraikitra na zahay na ny mpandrary nareo mpandrary anankiroa ireo fa niezaka foana nahatratra ny zavatra ny tanjona tokony ho tratrarina sy nahatratra ny zavatra angatahany client zahay. Amiko manokana ny atao hoe vehivavy mpandraraha dia mila manana tena herim-po aloha herin-tsaina indrindra mila tiavana ilay zavatra ataonao mila tiavana sy ady-saina satria mahavehivavy antsika dia betsaka indraindray ny zavatra sedraintsika eo anivon'ny tokantrano dia tsy manana fotoantsika ahafahantsika mandraraha manao an'ilay zavatra tiantsika atao fa mila foana atao ao an-tsaina hoe inona zavatra mety hampandroso ary zavatra tena tiantsika amin'ny fontsika manontolo no mampandroso antsika dia rehefa tiantsika ny asa tanana rehefa tiantsika ny zavatra anankiray ohatra fotsiny moa izany ilay asa tanana fa mety ho betsaka ny zavatra tiantsika andrarahana fa rehefa tiantsika zavatra iray dia mila hifotorantsika militsika mahay hoe eto amin'izao fotoana izao anao ny asako eto amin'izao fotoana izao anao ny resaka amin'ny tokantranoko amin'izay fandanja tsara ilay izy dia sady mamokatra ny ao an-tokantrano no mamokatra koa ny asanao sy ny zavatra andrarahanao. Ao anatin'ny sehatra fanaovana asa tanana manokana aloha ny olana tena nosedrainay ary nosedrain'ny Rofia Lifestyle nanomboka tamin'ny nanomboka tamin'ny vao nanomboka mihitsy ny asa dia teo anivon'ny fitantanana ny mpandrary fitantanana ny ankizy sy ny fampianarana an'ireo ankizy ireo hoe inona ny zavatra tena votoatin'ny fiainany inona zavatra tena ahaizany mandanjalanja an'izay hoe eto amin'izao fotoana izao miasa eto amin'izao fotoana izao manao ny zavatra tokony ataoko ao an-tokantranoko ny ankabeazany ankizy miasa ao amin'ny Rofia Lifestyle tsy na dia ankizy na olon-dehibe izy miasa any mipetraka na miasa rery manantena dia mbola betsaka ny olana mety sedraina ao amin'ny tokantrano io ary matetika izy ireo raha miasa dia manana fahasarotana kely izy eo amin'ny fanajana izay asa amin'izay indraindray izy tara fotoana indraindray izy mety hoe misy miova kely ny qualité ana asa miova kely ny kalitao any asa avoakany dia teo indrindra ny nahitanay olana tamin'ny voalohany satria mila izy ampianarana teo anivon'izay hoe fampianarana azy hitazona ny kalitao sy hanaja ny asa ary ahafantatra hoe inona ny lahara-pahamehana amin'ny fiainany inona ny tena tokony ataony voalohany tsy handeha intsony izy hanao handeha resaka amin'ny namany na hanao fotoana betsaka ho an'ny fianakaviany fa hifototra tanteraka amin'iny asa iny ary hifikitra tanteraka amin'iny asa iny izay zany ny tena olana ny sedrainay satria ny ankapobean'izy ireo dia mbola manana olana be dia be sedrainay tokantrano dia tsy hainy loatra mandanjalanja ilay fotoanany. Fomba fitadiavana lalam-barotra ankehitriny aloha dia tena efa maro be ny zavatra mety ahitantsika lalam-barotra ohatra amin'izany fotsiny izao ny fampiratiana isan-karazany rehefa misy ny événement karakarain'ny mpanao gazety na karakarain'ny olona be dia be eo ihany koa ny tambazotra serasera izay tena efa manampy betsaka antsika amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny lafiny fanaovana varotra amin'ny lafiny fampisehovana ny asa tanana fampisehovana ny kalitaon'ny asa fa ny tena anisan'ny zavatra tena mampivoatra sy
mampiroborobo ny asan'ny olona anankiray na inona asa atao na inona na asa tanana atao dia ny fitazomana ny kalitao ny asa satria betsaka ny tsinona ny mpanao asa tanana ankehitriny ary betsaka ny efa mpivarotra asa tanana fa fotsiny ny tena militsika mahay mitazona ny kalitao izay avoakantsika, militsika mahay manaja ny asantsika sy mitia ny asantsika dia rehefa tsara ny kalitao avoakantsika dia misy foana ny olona manjifana iny na amin'ny vidiny firy na amin'ny vidiny ohatriny na amin'ny vidiny ohatriny. Mila zany tsika amin'izay fotoana izay mahay manaja sy mitia an'izay asa izay ary mba ahafahantsika mamoaka kalitao mitovy hatrany isan'andro isan'andro dia mampiroborobo an'ilay asantsika. Raha any ambanivohitra ianao dia ny torohevitra izay omeko anao aloha dia voalohany indrindra arak'ilay nilazaiko teo aloha hoe mila ifikiranao ilay izy, mila tena tiavinao ilay asanao. Avy eo ianao mila mamoaka zavatra tena hainao, ampisehovy mihitsy mamorona zavatra tena hainao atao araky zavatra hainao atao iny ataovy tena farak'izay kalitao tsara iny tazomy kalitao anasanao. Rehefa hitanao fa mahavoaforona zavatra tsara ianao hoento ny asanao, hoento miakatra aty amin'ny ville na hoento aneo anivon'ireny mpivarotra asa tanana be dia be eny amin'ny ville ireny. Fa rehefa tena tsara ny kalitao anasanao dia ahitanao lalana foana iny n'aiza n'aiza. Dia rehefa mahita olona ianao hividy na client anao zany hanjifa aminao na mpampiasa hiditra amina orinasa ianao raha toa ianao ka any ambanivohitra dia eo amin'izay ianao ilay mila manomboka mahay mifehy ny tenanao, mahay manaja ny asanao hoe raha ity ny kalitao anasany natolotra tamin'ny voalohany dia hitazona an'ity kalitao ity foana hatrany ary hanaja tsara ny fampitoana ny fanomezana sy ny zavatra ny fanarahana tamin'ny mpampiasanao na zavatra ny fanarahanao tamin'ny client anao hatramin'ny voalohany. Ka rehefa ohatr'izay fomba hitondranao ny asanao dia mitohy hatrany foana ary roborobo betsaka kokoa ary ny asanao. Teknika moa zany dia tsisy afa-tsy ny fitazomana ny kalitao meo ihany koa ny fandrindrana fotoana, ny fahaizana manaja ny fotoana ny fanomezana, ny fahaizana manaja ny asa, ny fahaizanao mifandray koa amin'ireo client anao, mihaino tsara an'ireo zavatra tena tadiaviny, mihaino tsara ianao hoe inona ny tena zavatra ilain'ilay olona ahafahanao manome an'izay qualité tadiaviny izay sy mampiroborobo ny asanao. Ny torohevitra tena omeko ny vehivavy rehetra mpanao asa tanana n'aiza misy anao dia voalohany indrindra raha nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana hanao asa tanana ianao mila ifikiranao izy zany dia mila tena tiavinao amin'ny fonao manontolo. Tsy misy afa-tsy ny asa ihany no mahafahan'ny olona rehetra mivoatra amin'ny fiainana ary ny fifikiranao amin'ny asa iray dia mampivoatra anao ny inona zavatra ataonao dia afaka mampiroborobo ny asanao foana ianao. Amin'izany zavatra izany betsaka ny mahavehivavy antsika araka ny lazaiko tamin'ny voalohany betsaka ny mety olana setrainao an-tokantrano, betsaka ny mety zavatra efa mahazatra antsika fa ataontsika miresaka amin'ny namantsika, manokana fotoana ho an'ny havana. Fa rehefa tena te hifikitra amin'ny asanao ianao mila tena betsaka sakrifisy ataonao, betsaka ny sorona izay ataonao zany hoe tokony ianao hifikitra tanteraka amin'iny zavatra iny, hifikitra tanteraka hatramin'ny farany ary mitia tanteraka an'iny mba ahafahanao manaja ny asanao ampiroborobo azany asany hatrany. Amiko manokana aloha na ny lehilahy na vehivavy amin'ny resaka tontolon'ny fandrarana dia mitovy na ny fomba na ny zavatra hay na zava-bita. Tsy misy hoe ny lehilahy mahavita an'izao dia ny vehivavy tsy havita an'izao fa tokony mitovy daholo ny zavatra rehetrarehetra vita. Matoa iny vitan'ny anankiray dia tokony ho vitan'ny anankiray ihany koa. Matoa zany iny vitan'ny vehivavy dia tokony ho vitan'ny lehilahy ary matoa vitan'ny lehilahy dia tokony ho vitan'ny vehivavy. Dia tsy tokony zany tsika eritreritra mihitsy hoe vehivavy ny tenako dia mety atao ohatra anao an'ity zavatra anankiray ity, mety atao ohatra hifototra amin'ity zavatra anankiray ity fa mety tsy ho vitako fa indrindra ary amin'ny mahavehivavy antsika manana herintsika tena heritsaina sy herim-po hoe raha tiako ity zavatra anankiray ity dia hifikirako dia atafavoakana foana ny inona zavatra ataoko. Raha izay amin'ny lafiny hoe famoahana zavatra tsara tadidio tsara fa ny zavatra tsara rehetra tsy voatery handaniana vola be. Ianao tsy voatery hoe raha misy zavatra
hainao atao dia tsy voatery ianao handany firy million ianao zay vao avita nymoka ny zavatra iny fa mila fotsiny tena tiavinao iny zavatra iny ary rehefa ataonao amin'ny fonao manontolo hajainao ary n'inona zavatra hainao rehefa tena hitanao fa hainao iny dia tafavoakanao foana iny dia tazomy aza atao zay mampahafaty antoka anao raha andraraha amin'ny zavatra anankiray ianao ataovy tsara fotsiny ny kazo hoe ireto zavatra ananako reto zavatra afaka avoako dia ataovy arak'izay zavatra ataonao forononao hoe arakarak'izay anananao eo ampelantananao eo.